Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamaraba antsika ravaka malala tratry ity alarobia fa efatry ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matteo toko fahavalo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Matteo toko fahavalo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny tonga tao Kapernaum Jesoa dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy. Nanao hoe: tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary mipary lesisa ka mijaly loatra. Teo Jesoa taminy: ho avy aho ahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: tompoko, tsy mendrika hidirana aho ao ambany tafotranoko fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevilahiko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesoa dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny ho avy any Atsinanana sy any Andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomanina sy ny fikidrohany. Ary Jesoa niteny tamin'ilay kapiteny hoe: mandehana, tongava aminao araka ny nonao. Dia sitrana tamin'ny izany ora izany ilay ankizilahy. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantara ity dia miverina indroa amin'ny filazantsara sinoptika. Anankiray dia ao amin'ny filazantsara masina araka ny Luka toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Tsy mitovy loatra ny fitantaran'ny Matteo sy Luka mazava ho azy satria samy manana ny fomba nijereny sy ny tantarany ilay zava-nitranga na i Matteo na i Luka. Famerimberentsika hoe tsy hoe inona ny marina na inona ny diso satria ny zavatra nitranga fa ny fomba nijereny azy no samy hafa. Tamin'ny Luka dia ny hoe nisy intervention, nisy ireo ataontsika hoe mpiara-miasa tamin'i Jesoa niteny hoe Jesoa mba jereo ihany io kapiteny io fa nanao soa antsika nge izy, nikarakara antsika nge izy, nanampy ny sinagoga antsika nge izy sy ny sisa rehetra. Noho izany dia mendrika hanaovanao an'izany. Izany hoe ilay fiarahamonina nijeren'ilay kapiteny dia mahita hoe mendrika hanaovana mendrika hanaovana soa hositranana ny mpanompon'ilay kapiteny ny fiarahamonina. Matteo kosa dia tsotra be ny fijeriny tsy nisy intervention nizaniza fa tonga ilay kapiteny dia niteny tamin'i Jesoa manao hoe meteza ianao mba hanasitrana ny ankizilahiko izay marary mipary lesisa ka mijaly mangiry firy ao an-tokantrano. Indray manko isika nanazava amin'izay herinandro teo eo nametraka fanontaniana amin'ny hoe inona moa no aloha, ny finoana ve sa ny fahateraham-baovao, ny foi ve sa ny régénération, ny finoana ve sa ny fahateraham-baovao. Nametraka hoe fanontaniana antsika izay olana ara-potim-ponoana, olana sistematika ny hoe inona no aloha, marina loatra ho isika tamin'izay fotoana izay fa tsy resaka fotoana io, tsy hoe tsy resaka chronolozika hoe mino ny olona aloha vao ateraka indray izy na ateraka indray ny olona vao mino izy, tsy resaka fotoana loatra io fa resaka hoe inona no ateraky ny inona na hoe iza no miteraka inona na inona no miteraka n'iza, ny finoana ve no miteraka ny fahateraham-baovao sa ny fahateraham-baovao no miteraka ny finoana. Fanontaniana izay mety ho toy ny maivana ihany raha ohatra ka jerena amina olon-tsotra fa rehefa jerena dia tsika hoe
mampiavaka ny fiangonana evangelika amina fiangonana réformé mahazatra io. Amin'ny fiangonana evangelika dia ny fahateram-baovao, ny finoana no miteraka ny fahateram-baovao. Ny finoanao mino ianao, manapa-kevitra ino ianao, de zay no mahatonga anao olom-baovao. Fa amin'ny réformé kosa zay manaraka ny tarazo calviniste ohatra na Martin Luther koa Luterana de manao hoe raha jerena ny fampianarana de zao ny fahateram-baovao no miteraka ny finoana. Ny finoana zany de conséquence, ny finoana de vokatry ny fahateram-baovao. Zay mahatonga ny Calvin miresaka momba ny ataontsika hoe satria ny fahateram-baovao dia avy amin'Andriamanitra, asa madidioin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 5:1 manao hoe izay nateraka Andriamanitra no mino ny zanak'Andriamanitra. Zay nateraka no mino. Zany hoe ny finoana dia nateraka ilay régénération, nateraka ilay vokatra ilay fahateram-baovao. Ny finoanan'ny Kristy dia tsy avy amin'olona zany fa vokatra ilay fahateram-baovao. Ny fahateram-baovao nefa de zao tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra. Jaona toko 3:5. Zany hoe ny vokatry ny asan'ny fanahy masina mahatonga ilay fahateram-baovao. Ilay fahateram-baovao dia grâce. Zany hoe fahasoavana ilay fahateram-baovao, avy amin'Andriamanitra ilay fahateram-baovao, avy amin' Jesosy ilay fahateram-baovao. Noho zany dia mazava arak'izany fa lay fahateram-baovao de tsy niankina mihitsy tamin'olombelona fa niankina madidio tamin'Andriamanitra. Ary satria niankina madidio tamin'Andriamanitra dia fahasoavana zany, tsy reharehany zany fa avy amin'Andriamanitra. Mametraka zany fanontaniana zany tsika satria zany olana ataontsika hoe systématique zany tsika hoe ny finoana ve no nosany fahateram-baovao. Satria amin'ity Matthieu toko 9 ity dia lay olona nyresahana eto dia raha jerena amin'ny lafiny ataontsika hoe maha olombelona, raha jerena amin'ny lafiny ara-potom-pinoana. Le olana systématique dia ny hoe ity lay kapiteny zay mpanompo sampy. Mazava ho azy satria romanina izy tsy misy miaramila romanina ka tsy mpanompo sampy. Satria mivavaka amin'ny amperora, mianina amin'ny amperora, mivavaka amin'ny amperora ary mivavaka amin'Andriamanitra be dehibe, polythéiste ny romanina. Noho zany dia za tsy vitany hoe mpanompo sampy fa olona mpanjana tany, ratsy fanahy, mitondra dikany hoe kapitaine de mitondra garnison anankiray zay heveriny hoe misy miaramila kely indrindra ny zato. Ny fehezin'ity miaramila romanina ity ny kapiteny romanina ity zay tsy mahafinaritra loatra ny sarambabem-bahoaka satria mpanjana tany indrindra any amin'ny faritra ataontsika hoe mahantra tahaka ny Galily. Tsy tokony atoloantsika fa Capernaum dia renivohitra Galily. Zany hoe tanàna lehibe indrindra tany Galily. Capernaum tao Jesosy mipetraka ary nisy garnison romanina tao amin'ny province tany Galily. Nisy garnison romanina zay ity kapiteny ity zany lehibeny. Galily nefa le faritra manitra indrindra, le faritra tsy tahaka ny Jodea ohatra. Noho zany dia na inona dia jereniny vahoaka tany Galily ho mampahantra azy ny romanina. Noho zany amin'ny lafiny moral de zao raha jereny ity kapiteny ity dia olona tsy mahafinaritra, tsy olona tian'ny olona, tsy hoe olona ataontsika hoe amin'ny jereny ny olona azy ary raha amin'ny lafiny ara-potom-pinoana de zao mpanompo sampy. Nefa izany olona izany no tenen'i Jesosy manao hoe mbola tsy nahita finoana lehibe tahaka ny finoana zany lehilahy zany. Lehilahy zay mpanompo sampy, lehilahy zay ataontsika hoe tsy nahafantatra ny Baiboly kory raha tsy nahafantatra ny testamenta taloha, lehilahy zay tsy mpifanerasera amin'ny mpivavaka jiosy, nefa nitondroan'i Jesosy manao hoe mbola tsy nahita finoana tahaka zany fa finoana tompon-daka, finoana lehibe indrindra hatramin'izay ho Jesosy. Le avako hotsika manao hoe inona ary nahatonga an' Jesosy ny teniny zany tamin'ity lehilahy ty, fa inona no hitany teo amin'ity lehilahy ty, fa inona ny tsapany teo amin'ity lehilahy ty. Raha jerena tsotra de zao lay fahateram-baovao. Ny hitan'i Jesosy teo amin'ity lehilahy ty de zao lay fahateram-baovao, lay asan'Andriamanitra tao aminy, lay fanekeny lay asan'Andriamanitra hanava ho azy. Zay no hitan'i Jesosy teo amin'ity lehilahy ty. Le ray hotsika manao hoe ny fironana evangelika, reo kristianina evangelika dia indraindray mampifangaro ny ataontsika hoe ny fahateram-baovao sy ny fahamasinana na ny fanamasinana. Ny tsy tokony adonontsika eo amin'ny lalan'ny finoana kristianina de zao
fahateraham-baovao aloha mahatonga finoana io miteraka finoana io ary ny finoana kosa no miteraka ny fahamasina-piainana raha tsorona aminao miteny frantsay de ny hoe régénération de avy eo miteraka ny finoana na ny foi de avy eo miteraka ny sanctification. Ny sanctification io la efa fitondrateny io hoe io tsy misotro toaka, io tsy mijangajanga, io tsy mamono olona, io tsy mangalatra. Zay dia sanctification, efa fisehoany vokatry le fiainan'ny olona ny finoana zay. Tsy zay le fahateraham-baovao. Fa ndraindray ny olona mampifangaro zay am'le fahateraham-baovao, tsy zay ny fahateraham-baovao. Ny fahateraham-baovao dia ho Jaona ao amin'ny tantarany resaka Jesosy sy Nikodemosy ny hoe ny olona nateraka olom-baovao ange, ny olona nateraky ny rano sy ny fanahy ange de zao tahaka ny rivotra tsy hitanao zay aleny. Zany hoe le fahateraham-baovao zany dia tsy hoe akory refesina amin'ny lafiny moral hoe iny fa tsy nangalatra, iny fa tsy namono olona, eny mazava ho azy zay ny olona nandray an'ny tompo. Fa izao tena ny olona nateraky ny fanahy dia olona zay manana fahafahana sy ny fanahy no mitondra azy. No zany dia izay nitsapa teo amin'ity lehilahy ity. Zay no hita teo amin'ity lehilahy tamin'ity kapiteny ity. Nandray zay asan'Andriamanitra izay izy. Zay fahasoavan'Andriamanitra izay izy. Jereo tsara nge kapiteny izy. Kapiteny izy izay ataontsika hoe olona zay kapiteny reo manana mpanompo sambotsika to jentilisa. Nefa manana fitserana manokana. Manana fitserana manokana ity ankizy lahy ity. Inona moa zany ankizy lahy zany? Olona mpanompo nge zany, olona tsy de manahoana loatra nge zany, olona tsy de tokony antanin'ny fotoanany akory zany amin'ny haja mamboninahany. Saingy zao hitany ny fijaliany lay ankizy lahy mijaly eo am-pandriana, marary eo am-pandriana lay ankizy lahy. Tonga izy nakany am' Jesoa. Tonga izy nitady vahaolana any am' Jesoa. Zany hoe olona zay mahatsiaro mitondra ny fangiry firian'ny hafa ho fangiry firiany, niara nitondra ny fangiry firian'ny hafa ho fangiry firiany, ary nitondra zany fangiry firiany sy ny fangiry firian'ny hafa zany ho eo am' Jesoa. Zay le ataontsika hoe olona nandray lay fahasoavan'Andriamanitra, nahatsiaro lay hoe fahasoavan'Andriamanitra ary fanonda zao ny fanetretenany. Tsy mendrika idiranao ambany tafitrano koa. Fantatro ianao nge Jesoa hoe fantatro ianao fa raha miditra ambany tafitranoko ianao dia maloto ianao. Satria lasa impur, satria ianao maloto raha vao miditra ange mpanompo sampy za romanina, raha vao miditra ambany tafitranoko ianao dia tsy mety zany fa zao mitenena fotsiny nge ianao nge manana fahefany. Zay le hoe lay fanetretena sy lay fahatokina lay mahandriamanitra ny Jesoa. Hotsika manao hoe zava-dehibe ara inona ny toetran'ity kapiteny ity nde izao ny fahatsapany fa izy de efa nateraky ny tompo. Izy dia niaona tamin'ny tompo. Izy de efa ary izay finoana nateraky ny fiaonana tamin'Andriamanitra zay ny finoana tiany Jesoita eto. Tsy lay finoana nateraky ny fombafomba, tsy lay finoana nateraky ny tahotra, tsy lay finoana nateraky ny fitiavana ty azo zavatra loatra, fa finoana nateraky ny fitiavana an'Andriamanitra, finoana nateraky ny fitiavana namana, finoana nateraky ny fahateraham-baovao, finoana nateraky ny fiaonana tamin'i Jesoa, finoana nateraky ny fiarahana tamin'Andriamanitra, fahitana ny asan'Andriamanitra. Ny afako zay ny finoana lehibe. Amin'ity tsapa amin'ity andinin'ny vitsivitsy ty koa de izao Jesoa rehefa nenteny tamin'ity kapiteny ity dia mazava tsara. Jesoa tsy niteny hoe raha mamaky tsara tsika, Jesoa tsy niteny kely na lehibe finoana, misy na tsisy finoana. Ndraindray mantsika rehefa miresaka finoana de ny hoe misy ny hoe lehibe finoana, kely finoana, tsy zay loatra, tsy hoe misy na tsisy fa am' Jesoa de zao ny zava-dehibe de zao ny be finoana na ny kely. Am' Jesoa zany de tsy misy olona hoe tsisy finoana zany, fa ny hoe tokony izy de ny hoe kely sa be ny finoana. Ary izay fitombony ny finoana zay tena zava-dehibe amin'ny soratra masina. Hotsika manao hoe amin'ity Matthieu 7:20 ity
dia mamahavorana ara-potiporoana lehibe izy ty manao hoe zava-dehibe ny fananantsika finoana. Zava-dehibe ny fananantsika finoana manoloana ny zavatsarotra zay mety ho maniry atsika ka ilantsika vahaolana amin'Andriamanitra. De ho Jesosy tam'ilay kapiteny mandehana tongava aminao araka ny ninonao, araka ny ninonao. Jesosy zany nahazo antoka, fantatra Jesosy ny finoan'ilay kapiteny. Afaka malala mafy be ny tenin'ny Jesosy miteny manao hoe ny zanaky ny fanjakana raha ozy izy, ny taranaky Abrahama, ny taranaky Isaka sy Jakoba de zao isy izay tsy voavonjy fa any amin'ny fikitro anify. Satria nahoana? Fa ny olona tahaka ny tony kapiteny tony no ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana ary? Satria heveriny ndretsy fa ny fomba no hamonjena, no heveriny ndretsy fa ny fombafomba no hamonjena, no heveriny ndretsy fa zany finoana zany de zao fombafomba, ritina, seremônia na forme na tahaka zany no heverina hoe na fomba mpivavahana na tsy anjery, zay ny heverina hoe finoana. Fa tsy zay ny finoana, fa ny finoana de zao ilay fifaninana tamin'Andriamanitra ka manaiky ho avaozin'Andriamanitra, ka manaiky hiasa, manaiky hatoky an'Andriamanitra, manaiky hiankina amin'Andriamanitra, manaiky izay fanekena anaiky izay tian'Andriamanitra atao. Fanekena fa io Andriamanitra io de mahay ny zavatra rehetra, fanekena fa io Andriamanitra io de zao manana ny fahefana feno. Le afaka malala engany tenenan'i Jesosy anao manao hoe tongava aminao araka izay ninonao. Mahafinaritra be ny fanazavana zay ampianarin'ny Calvin manao hoe tsy misy olona ozy Calvin ka hoe manatona an'Andriamanitra ao am-piangonana ka tsy mino. Tsy misy olona mahatonina ho Jesosy, tsy misy olona afaka manatona zany raha tsy efa nitao amin'ny ray ho Jesosy. Ary izany mamelona fanantenana ao anatintsika. Rehefa malala rehefa maka tony Matthieu 5 tony tsika manao hoe zany eny toetran'ity kapiteny ity, mety ho jerevany fiarahamonina ho tsy tsara fitondrantena angamba izy, mety ho hitany fiarahamonina ho tsy mendrika loatra angamba izy, saingy zao nanatona ny tompo izy. Ary izay mahatonga antsika tsy mahazo tsara mihitsy na iza manatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Satria tsy misy olona afaka manatona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'Andriamanitra ihany. Matoa ny olona anankiray afaka miteny tompo ovonjeo aho, matoa ny olona anankiray afaka manonona fanekemporoana hoe za mino anao Jesosy, matoa ny olona anankiray afaka miantoraka amin'ny Jesosy hoe za tompo vonjeo de zao tsy asan'olombelona zay fa asan'Andriamanitra. Ny devoly tsy mitona ny olona hanao fanekemporoana, ny devoly tsy mitona ny olona hibebaka, hifikitra, hidodododo any amin'Andriamanitra hiteny hoe tsy afaka tsy mendrika akory aho tompo fa midira manona tena ihany de ho sitrany ankizy lahy. Zany hoe ny fanan'Andriamanitra no mahatonga antsika mbola afaka mivavaka, fanavaozan'Andriamanitra mahatonga antsika na de mahatonga antsika miangona ary fa tsy mahatonga antsika mijanona ao tokantrano manao lasopy na manao sasa, manao brochette na tahaka izany, fa matoa ny olona manana etaeta anatona an'Andriamanitra, matoa isika manana etaeta, matoa tsika mangetaeta ny ovovonjy de zao teny efa asan'Andriamanitra madiodio zany. Ary zany no hitan'Andriamanitra tao amin'ity kapiteny ity, izay etaeta fiainana izay etaeta hiaraka amin'Andriamanitra zay le finoana lehibe. Tsy etaeta teren'ny fahagagana fotsiny, tsy etaeta teren'ny zava-misy fotsiny, etaeta teren'ny ny olana teo ovova, fa etaeta te hiaraka amin'Andriamanitra, etaeta te hoe etaeta ahavoavonjy ny tenany tsy ahavoavonjy ny hafa mihitsy ary. Afaka malala zava-dehibe ary no finoana amin'ity volana manomboka mars ity isika, septambra ity isika, de atao amin'ny tompo isika amin'ny alalan'ny pelikopa anao zava-dehibe ny finoana hoe Andriamanitra de mahita ny eo am-potsika. Andriamanitra tsy mijery ivelany rehefa mijery finoana. Andriamanitra tsy topoina amin'ny endrika ivelany koa rehefa miteny hoe finoana, fa Andriamanitra de zao topoina amin'ny fitiavanamana, topoina amin'ny fanetretena, topoina amin'ny fanafoana tena mihitsy ary, topoina amin'ny fahatokiana,
fa Andriamanitra dia mahafantatra ny ataony, tompona amin'ny fahatokiana fa io Andriamanitra io dia azonao atonina amin'ny fotoana rehetra. Fa meriberitsika eto ilay teniny Chrysostome ilay évêque lehibe Chrysostome Chrysostome ilay vava volamena izay isan'ny évêque nahay nitory teny indrindra dia nanao teny manao hoe ny antsoina hoe finoana anaka dia zao fiazonana n'Andriamanitra amin'ny vavany. Raha tsorina fiazonana n'Andriamanitra amin'izay toky efa nomeny. Raha vavy miangona zany ianao ka miteny Andriamanitra mahazo famelan-keloka ianao, azony amin'ny vavany Andriamanitra hoe zao Andriamanitra niangona andro any, zao nitsodranonao tamiko tao ho tahiny ianao, noho zany dia tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy. Niangona andro Andriamanitra androany, zao nitory teny ndreko tao am-piangonana, ty ahy ianao, tsy avelako ianao satria niteny tamiko hoe ty ahy ianao. Zay ny antsoina hoe finoana Chrysostome. Ary zay ny finoan'i Jakoba raha mifampitolona tamin'Andriamanitra teo amoron'ny ranon'ny Jaboka izy. Zao ny teny manao hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Dia hoy ny tompo taminy manao eny ara hitahy anao dia navelana izy. Natoky amin'izay izy. Izay finoana fiazonana n'Andriamanitra amin'ny teniny zay ny finoana ho saint. Hoy Saint Chrysostome. Ary dia zay koa ny finoana ty kapiteny ty hoe rehefa niteny anao hoe mandehana dia niaraka tamin'izay. Io filazan'ny Matthieu azy. Niaraka tamin'izay, tamin'izay ora izay, tamin'izay ora ny tenenan'i Jesosy hoe tongava aminao araka izay nononao dia sitrana ilay ankizy lahy afaka malala. Manana zany finoana zany. Manana finoana fa io Andriamanitra io dia na dia tsy tany masontsika any an-danitra dia zao niteniny eo amintsika, miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny soratra masina, miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny baiboly, miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa amin'ny soratra masina. Dia zao matokia an'Andriamanitra, minoa an'Andriamanitra fa Andriamanitra ao tsy lavitra fa eo akaikina. Vavakantsika riavaka tompo ampisaoranao zay noho ny amin'ny ty volana septambra menao anay ty andinihinay manokana momba ny finoana. Ianao no mandanja ny finoan'ny olona, ianao no mandanja ny finoan'ny mpino, ary ianao mahafantatra ny fitombon'ny finoanay. Tompo dia mampahireza anay mba atoko mandrakarivana ao Andriamanitra. Ataova ty anatinay ny fahatsiarovana fa efa nateraka ao zahay. Ataova ty anatinay mandrakarivana fahatsiarovana fa efa zanaka ao zahay. Ary ataovy ny tombo finoana isan'andro ao aminao Jesosy. Ampahirezo zahay hifikitra aminao tompo. Aza velanao variana. Mahatsiaro manokana izay tompo ny fiainana isan'andro dia mametraka ny asanay, ny tokantranonay, ny havanay, ny namanay, ny zanakay, ny mpiarabelona aminay, ny mpiray tanindrazanay. Ataovy miorina amin'ny finoananao dia omeo fahendrena. Ataovy ity namana tahaka ity kapiteny ity. Ataovy manana fanetretena tahaka ity kapiteny ity. Dia ataovy matoky fa hainao ny zavatra rehetra. Dia mitahianay tompo tsara. Amen.